Iarabanao ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity mitombo eretrany ilay rivodoza izay hitantsika amin'ny sary ka lasa cyclone tropical zany ny tanjaka any amin'izao fotoana izao rivodoza Bekimo zany no anarany ary mizotra mianatsimo andrefana hatrany izy mahafaka hatrany amin'ny 5.0 km isan'ora manodidina ny 504 km avaratra somary avaratra tsinanany an-dalàna misy ny foibeny tamin'ity maraina ity ranamaso hatrany moa zany ny fizotrana ny mahakasika ny fivoarany ity rivodoza ity fa ato anatin'ny 3 andro avy kosa dia tsy mbola misy ina ny fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara iverenana raha izay toetry ny andro eto amin'ny nosy izay mitangorona any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny ny orana tandrivodraona izay mety araikotroka mety hitatra ho an'ny voatany kosa nefa izay any amin'ny talata anoany ny ambiny moa zany indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iny dia mbola anjakany rivotra avy any atsinanana hatrany maina araka izany ny andro ny maripanatsika raha ho an'ny rapiso aloha dia mbola somary mafana ny andro indrindra ho an'ny tany fa miena miandalana ihany zay any amin'ny fiandohany herinandro vaovao toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina maina tanteraka aloha ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary lalovan-drahona ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy mety hisy ny tandrivodraona any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny indrindra manakaiky ny nosy be moa zany no mety tena hitrangany izay ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny orana tandrivodraona izay mety ho araikotroka ny faritry Melaky sy ny distriktan'ny Miandovazo ny tany atsimo Madagasikara iray manontolo iny faritra atsimo andrefana izay ary ny faritry Orombe Anosy sy ny faritra Androy misy ihany koa ny tandrivodraona mety ho araikotroka ho an'ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia ary ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay saika maherin'ny 7.20 degré celsius avokoa ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy ary tafiakatra hatramin'ny 9.30 degré celsius moa izay ho an'ny faritry Betsiboka raha ho an'ny voatany manokana dia manodidina ny 1.30 ka hatramin'ny 3.30 ny maripana ambony indrindra ho vinavina amin'ny rapitso izay somary mihoatra amin'ny maripana atonony amin'ny volana novambra izay maripana izay ny morontsiraka atsinanana kosa aloha zany dia misy hatrany amin'ny 5.30 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Vatovavy raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy ary mitohy hatrany ny orana indrindra amin'ny tapakandro hariva ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo ary raikotroka hatrany moa zany ny orana ao anatin'izay mitohy ihany koa izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ho an'ny avoatany na ny ilany atsinanany avoatany ny morontsiraka atsinanana dia mijanona ho maina hatrany aloha ny andro torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Menabe sy ny faritra atsimo andrefana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay manodidina ny 30 ka hatramin'ny 2.30 degré celsius ho an'ny avoatany ary 7.20 ka hatramin'ny 3.30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara tafiakatra hatramin'ny 7.30 degré celsius kosa nefa izay maripana izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy amaranantsika ny mety eo amin'ity an'ity ny talata kosa indray dia mbola mitohy ny orana tandrivodraona mety araikotroka any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary mitatra ho an'ny avoatany zay voakasika an'izay faritry Tasy Vakinakaratra Amoronmania Matsiatra Ambony ny any amin'ny faritry Orombe sy ny any amin'ny faritra Anosy mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Analamanga izay mety hisy ihany ny tandrivodraona amin'ny Takariva amina toerana sasany amin'ny faritra Analamanga izay ho an'ny tapany avaratry Madagasikara dia mitohy ihany koa ny orana manakaiky ny fisarahan'ny faritry Sofia sy ny faritry Diana ny morontsiraka na ny faritra atsinanana rehetra kosa dia mbola maina hatrany aloha ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny talata izay mety ho tafidina hatramin'ny 7.20 degré celsius ny maripanatsika any amin'ny faritry Vakinakaratra iny ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana kosa indray dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 2.30 izay maripana izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara manodidina ny 5.30 ka hatramin'ny 6.30 kosa ny maripana ambony indrindra vao vinavina amin'izay andro ny talata izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko